izao Andriamanitra mitondra mitarika mitantana amin'ny fiainanao Andriamanitra nifidy vao maraina mba ho isan'izay nasainy ianao ary manateny ho anao izy mamelatra ny zavatra maro loko ho eo amin'ny fiainanao indray izy amin'ny alalan'ny fanambarana isaory azy ankasitrao ataovy ao anaty mihitsy ny fandraisan-dahatra ifandray amin'Andriamanitra ampisaorana dia izany tompo ny isaory isan-kasitrahananao tokoa tahaka ny andro maraina tonga sao anatin'ny sekoly zay ianao no nitarika ary manana teny ho anay ianao manaitra ianao feo amin'ny toerana andrahanao olona mitondra teny dia misy fifaliana avy amin'ilay teny ary ao ambadika ilay teny mihitsy dia fifalianao no mahatateraka ny fifalianay vavaka izay ray amin'ny anarany Jesosy ho tratra ny teninao ny fonay hianatra izay ka anova famindra anova ny fomba fisainana ny fomba fijery sy ny fomba fiatrehanay fiainana satria tena te hahita amin'ny fankasitrahanao zay te hifandray amin'ny fankasitrahanao te hifankahita amin'ny fanatrehanao te hisitraka ny fanotronanao tsy hoe hiaino fotsiny dia falifaly fotsiny fa tena misy fiovam-piainana azo tsapaitanana avy any anaty io ny fivoriana androany indray tompo mitenena aminay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Sy tiaka mafitsara ho an'ny tompo dia maza ho toerana vetivety. Anio isika dia mbola hianatra momba an'Andriamanitra hatrany satria ny olona miaraka amin'Andriamanitra dia tokony olona mahafantatra an'Andriamanitra. Amin'izay fotoana izay lasa hainao ny miaraka aminy ary ho fantatrao ny zavatra andrasany ho fantatrao ny fomba fiasany ahoana ny fomba fijerin'Andriamanitra momba anao momba ny zavatra mitranga sy manjoa mba hatonga anao tsy ho tafotoana ny aminy. Indray mandeha Jesosy ny teny sambatra hozy izy izay tsy ho tafotoana ny amiko satria tena maro ny olona ny tafotoana amin'i Jesosy tsy avy amin'izay ataon'i Jesosy fa avy amin'ny tsy fahazahoany resaka hiainan'ilay olona dia mino fa androany dia tsy ho isan'izany intsony zasainao fa hiroso ampahamatorana ao anatin'izay fiarahana amin'Andriamanitra izay. Anio isika dia hijery loha hevitra anankiray nampitondra ny lohateny hoe fiainana plus Andriamanitra na ihany koa hoe fiainana ampiana asiana Andriamanitra fiainana plus Andriamanitra. Teboka voalohany ao anatin'izay fianaran'izay dia ny hoe asio Andriamanitra ny momba ny fiainanao rehetra. Ny fehezan-teny fampiasanao andavanandro na ny frazy rehetra ampiasainao dia asio Andriamanitra avokoa. Ny atao hoe miaraka amin'Andriamanitra dia Andriamanitra mandeha dia ianao miaraka aminy, ianao miaraka amin'ny programa an'Andriamanitra. Le lazain'ny tompo eto kosa dia ny hoe eo amin'ilay ianao mandeha mihitsy no ataovy misy Andriamanitra avokoa hatramin'ny atsipiriany ka hatramin'ny faran'izay goavana momba ny fiainanao. Ny dikany hoe asio Andriamanitra dia azo atao ihany koa hoe asio vavaka miantso an'Andriamanitra hiditra an-tsehatra. Amen. Misy lalindalina kokoa ara-pifandraisana dia ny fahafahanao manasa an'Andriamanitra amin'izay rehetra momba anao. Tsy le entinao eto androamaraina ihany zany fa ny momba anao ray manontolo na le efa milamina aza dia tokony asianao Andriamanitra. Andriamanitra zany tsy miditra eo amin'izay tsy hanasanao azy fa Andriamanitra mahazo aina rehefa ianao no manome malalaka hoe reto momba ny fiainako reto dia tiako hidiranao. Mazava zany fa andro amaraina zao ohatra raha ataontsika hoe ara-pahasalamana no iantsona ao an'Andriamanitra dia tian'Andriamanitra koa nefa hidirana ny arakasa
ara-pitiavana, ny ara-panahy, ny amin'ny lasanao, ny amin'ny androaninao, ny amin'ny hoavinao, dia tian'Andriamanitra hidirana fa tsy miditra izy raha tsy enao no maneho etaeta hoe tompo ny momba ray manontolo dia tiako a ho karakarainao. Amen. Zay rehetra mahakasika antsika dia tokony hoentsika eo anatrehan'Andriamanitra. Isika dia mila mahatsapa fa mila miaraka amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, hatramin'ny zavatra faran'izay kely ka hatramin'ny faran'izay goavana, indrindra ny faran'izay manan-danja hampatsiahivina antsika isan'andro eto izay mila tandremana dia ny mandrakizay. Tsy afaka metraka ny mandrakizay ngeza indrindra nefa ianao raha tsy mametraka ny kely indrindra aloha. Hitanareo ve ilay fitaka? Maro amin'ny olona to dia mametraka to dia ny mandrakizay napetraka aminao dia ny andavanandro hita eo. Tenefa Jesosy mampianatra amin'ny Luc 16:10 amin'ny anaran'i Jesosy, zay mahatoky amin'ny kely indrindra dia mahatoky koa amin'ny be. Dikan'izay raha vao tsy apetraka aloha ny kely indrindra dia resa be ny hoe mametraka an'ilay ngeza indrindra momba amin'ny fiainanao ianao eo anatrehan'Andriamanitra. Sy tehaka mafy tsara ho an'ny tompo moa e. Veryntsika mametraka ny kely indrindra momba ny fiainantsika ho anatrehan'Andriamanitra. Asio Andriamanitra ny kely indrindra momba ny fiainanao. Ampetin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra ny fametrahanao ny antsipiriam-piainanao iankinanao amin'Andriamanitra. Zany hoe tsy hoe miankina amin'Andriamanitra satria misy vola be ilaiko, fa miankina amin'Andriamanitra na vola kely ara ny mety ilainao koa. Mazava angamba zay e. Raha ny fampianaran'i Jesosy mahakasika amin'ny fatokiana dia mila miaraka amin'Andriamanitra amin'ny kely indrindra isika vao tena afaka mahatsapa ilay miaraka amin'Andriamanitra amin'ny lehibe indrindra izay voalaza fa mandrakizay sy ny fiainana ekotra fahasambarana miaraka aminy. Tokony asian'Andriamanitra avokoa ny rehetra mahakasika antsika. Dia raha mareo marikitsika fa zay ilay azo fijaliana plus anisan'ilay voalaza anatin'ny lohahevitra hoe fiainana plus Andriamanitra. Rehetra izao misy karazana vokatra sy fisehoana tsy voatery hiarahana amin'Andriamanitra dia miseho ilay vokatra. Nefa Andriamanitra miandry antsika mba hiantso azy alohan'ny hiditra amin'ireo karazana vokatra hoe satria tian'Andriamanitra ho fenao anatinao fandresen-dahatra fa tsy ilay zavatra mitranga no irinao fa Andriamanitra miaraka aminao. Le voalohany ina zany lesona voalohany tsoatsika teo, asio Andriamanitra amin'ny kely indrindra. Tsika iara-merina an'izay, asio Andriamanitra ny kely indrindra amin'ny fiainanao. Isa roatelo, asio Andriamanitra ny kely indrindra amin'ny fiainanao. Ny faharoa eto indray dia ny hoe tsy le zavatra tafavoaka fa le miaraka amin'Andriamanitra. Dao eraka merina amin'izay tsika isa roatelo, tsy le zavatra tafavoaka fa le miaraka amin'Andriamanitra. Ohatra, Jeremia 12:1 dia izao voalaza ny teny eo aminaran'i Jesosy: nahoana ary no ambinina ny lalan'ny ratsy fanahy, nahoana no miadana ny mpiodina rehetra. Eto ny Baiboly dia manambara fa na ny ratsy fanahy aza afaka ny ho ambinina. Dikan'izay raha fanambinana zany no tianao mba hitranga eo amin'ny fiainanao dia misy olona ao anaty faharatsiam-panahy izy no miaina fanambinana. Tsy marodrefo zany ny fanambinana. Misy olona zany tena manao zavatra dia mahavita, mananga-javatra dia mahatanteraka, mametraka objectif dia mahatratra objectif. Fa amin'Andriamanitra zany tsy midika hoe mety, satria ny amin'Andriamanitra ny atao hoe mety dia ianao niantso azy hiaraka aminao eo amin'ilay zavatra natomboka ao sy ilay ataonao. Zay no mahatsara ilay hoe vao manomboka dia miantso, fa tsy efa dia vifarina tsy tafavoaka vao mody miantso. Manjary lasa faran'Andriamanitra tsy vita iny dia manomboka vao miaraka aminao indray izy. Andriamanitra mindra fo minaran'i Jesosy. Ohatrany hoe eo fampanaovana finition an-trano ianao vao mahatsiaro an'Andriamanitra dia nitako aloha fa expérience ilay izy fa afaka mijery amin'ny Baiboly tsika
ny hitako aloha to dia trano vaovao natsangana trano voalohany satria any amin'ilay fototra mihitsy ny tia ny arahana aminao fa tsy mifototra natsanganao tsisy anazy. Trano mahakivy ilay izy fa tsy mahakivy satria manomboka vaovao Andriamanitra. Aleon'Andriamanitra manomboka vaovao a zéro miaraka aminao, toy izay manomboka eo amin'izay vitanao manjary mifangaro ny zavatra ataony sy ny zavatra ataonao. Aleo mazava tsara fa avy aminy mahatafavoaka anao, tsy misy idiranao ilay izy fa ianao kosa ny misafidy ny antso azy. Tantaraiky foana izy ty fa tsy mampaninona, nisy taona zay nisy vola be zay dia nalain'ilay olona ilay vola be. Dia nanao ny fomba rehetra zay mba hamerenana ilay vola be fa mandraky ty ny androany tsy miverina intsony ilay izy. Dia rehefa ao amin'i Jesosy dia manomboka mahafantatra hoe misy dika matoa tsy mety azonao iny satria tsy avy amin'Andriamanitra ilay izy. Misy miaino ve? Aleon'Andriamanitra miaraka, aleon'Andriamanitra ianao miaraka amin'ny tsy misy ninninona toy izay mody manomboka misy eo an-tananao nefa ilay eo an-tananao tsy ankasitrahana satria hitany hoe misy tsy fahamarinana. Genesis 3:3 kosa nefa dia manambara amin'aran'i Jesosy fa Jehovah nomba ny Josefa dia lehilahy nambinina izy. Zany hoe misy ny ratsy fanahy ambinina fa misy koa ny miaraka amin'Andriamanitra sady ambinina. Dikan'izay afaka no ambinina ianao fa tsy any amin'ilay ambinina aloha no tokony mamaika fa ilay miaraka amin'Andriamanitra mihitsy aloha no tokony maro toerana. Misy fanambinanao anao amin'ny anaran'i Jesosy. Possible mety zay rehetra ataonao fa ataovy miaraka amin'Andriamanitra aloha ny fonao. Ataovy mainana tsara moa e. Josefa dia voalaza eto fa nomban'Andriamanitra. Teo Andriamanitra niaraka taminy dia nataon'Andriamanitra nambinina izay nataony. Zany hoe fanambinana plus Andriamanitra zany ilay niainan'i Josefa ary izay koa ilay tian'Andriamanitra hiainanao. Misafidiana niaraka amin'Andriamanitra aloha dia manaraka ho azy avy eo ny fanambinana sy ny succès. Deutéronome 4:5. Promesse de Dieu sans Dieu. Iny tsara zany jeu de mots vao maraina. Zany hoe mahatsara ty sekoly ty. Vao mahatoritory avy any an-tranonao any tonga dia dilirin'ny tompo révélation avo lenta araka izay fitahiam-panahy. Promesse de Dieu sans Dieu. Fampanantenana avy amin'Andriamanitra fa tsisy Andriamanitra. Naran'i Jesosy aza mila ady aminy fa tsy hanomezako anao ny taniny na dia era-paladia akory azy satria nomeko lovany Esau ny tendrombohitry Seira. Esau amin'io olona faran'izay désobéissant teneniny hoe aza maka vady ary any mihitsy ny alainy tonga dia anankiroa toetra zany. Fa Andriamanitra ny teny meko azy ny tany Seira tsy azonareo alaina. Zany hoe misy karazana toerana zany omen'Andriamanitra fotsiny tsotro zao na dia olona hitan'izao ary fa tsy aleany. Nahazo tany Esau fa tany tsisy Andriamanitra. Hozy izy Moïse, raha tsy ho any tany Kanana ianao miaraka aminay, aleonay désert misy ianao. Toy izay tany Kanana confortable tsisy ianao. Zany ny atao hoe miaraka amin'Andriamanitra. Exode 33:15 amin'aran'i Jesosy, raha tsy handeha ny tavanao aza mitondra anay hiakatra hiala aty. Moïse nahafantatra tsara avy any anaty fa aleo ny Andriamanitra toy izay promesse avy amin'Andriamanitra. Ary Andriamanitra dia niteny satria efa nilatsaka ny zavatra niteneniko fa hoentiko any tany Kanana nareo, aniraka anjela hitondra anareo ho any. Ho hitanareo ny fahataterahan'ilay teny fa za tsy ho any. Na ny tany Kanana mampahamatymaty ny kristianina io ary dia azon'Andriamanitra tanterahana tsy misy azy. Fa Moïse nisokatra avy tao anaty izay ilay fisokafana. Hozy Moïse aleonay miaraka aminao na dia aty anefitra aza. Toy izay any amin'ny toerana nampanantenainao fa tsy hiaraka aminay ianao any amin'izany toerana zany. Possible zany ny olona anankiray ampidirin'Andriamanitra any amin'ny anjara tany Kananany. Hitanareo amin'izay tsy tany Kanana amin'ny fanamperana, Andriamanitra amin'ny fanamperana. Sy tehaka mafy tsara ho an'ny tompo moa. Tsy tany Kanana tanteraka hidiranao ny fanamperana fa ilay Andriamanitra nanomana sy nampanantenana ny ambony noho n'ilay tany izay nomeny. Mila misokatra zany ao anatinao fa na miteny ary Andriamanitra eo miliardera ianao dia afaka hitrangy zany na dia tsy miaraka aminao azy izy. Fa mety mizaha toetra izy hoe le miliary any ambavaka ve mbo tiany sasa. Dia raha za ianao misafidy azy fa ndray mpimaso eo an-tanan'ny adala ny mahalany ny arena tsara angon'ny endry. Androany ianao mety hainao mijery anazy satria mbola 200 ny eo am-posinao. Fa raha tsy manana ny tompo ianao
ny ray mipima 2 segondra dia lany zany nefa tokony tsy ho lanilany fantany amin'ny zavatra tsisy dikany. Ezekiel 28:4 aminaran'i Jesosy, ny fahendrenao sy ny fahalalanao nazahoanao arena, eny izany nazahoanao volamena sy volafotsy ho ao amin'ny rakitrao. Baiboly dia manambara fa tia mpanjaka ny Tiro tia dia nanana fahendrena, nanana fahalalana ary avy amin'izay no nazahoany arena. Raha mihaino tsara tsika ny voalazan'ilay verset biblika, tsy misy idiran'Andriamanitra mihitsy na tonga azy lasa mpanan-karena, fa fahaizany mahafantatra tsara ny zava-misy sy ny zava-mitranga, fahaiza milomana ao anatin'ny onjany toe-karena. Ohatra fotsiny, fantany tsara fa ny toe-karena sikla, crise, prospérité, dia crise. Dia mahay milomana aton'izay izy. Rehefa tonga ny crise dia ara-potoana quelque part anatin'ilay crise izy. Dia ohatr'izay dia miodikodina foana. Dia izay zao tsisy Andriamanitra. Mihaino tsara ve tsika? Fa Baiboly koa nefa milaza amin'ny Bolina 10:22 aminaran'i Jesosy, ny fitahian Jehovah mampanan-karena ary tsy azo ny fisasarana ampiany izany. Andriamanitra ihany koa nefa rehefa mita dia fitahiana mampanan-karena. Le miaraka amin'Andriamanitra no ilayntsika fa tsy le zavatra mitranga, tsisy Andriamanitra. Zay mahatonga azy manambara ao Malaki 3:10 naran'ny Tompo, entinareo ny fahafolo-karena rehetra. Dia miveo misy toana hoe zaho toetra amin'izany izy raha tsy ho voako ny varavaran'ny lanitra ho anareo, ampidinako fitahiana manana ambiampy ho anareo. Fanekena ny fahafantaranao an'Andriamanitra no mahatonga anao manefa ny anjara fahafolo-karena eo anatrehan'Andriamanitra sans discussion. Fa raha vao midiscute dia ndana aloha miresaka amin'Andriamanitra aloha. Fa misy zavatra tsy azonao comprendre andresako. Mihaino ve tsika? Ozy izy Jesosy zao ny voaloboka, Jona 15:5, zao ny voaloboka, ianareo ny sampana izay miray amiko ary izao aminy dia mamobe izy. Fa raha misaraka amiko kosa nareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Le hoe asio Andriamanitra ny fiainanao sy ny kely indrindra momba ny fiainanao dia zao ihany koa hoe le tentsika teo hoe asio vavaka hifandraisana amin'Andriamanitra. Ty faharoa ty, asio toetra an'Andriamanitra hatramin'ny faran'izay kely indrindra, satria Andriamanitra ihany koa dia toetra. Inona no mitranga raha vao tsy asiako Andriamanitra ny kely indrindra sy ny momba ny fiainako? Ny tsy misy Andriamanitra dia midika fahafatesana, satria izay lavitra an'Andriamanitra sy izay tafasaraka amin'Andriamanitra dia fahafatesana. Ny ao aorianan'izao fiainan'izao, ny fiainana ankoatra dia tokony nasianao Andriamanitra dia ny mbola velona teto ambony tany. Tsy rehefa maty ianao hoe asiako Andriamanitra amin'ny fiainako. Efa tara. Fa dia ny mbola velona dia afaka manomana ianao, manazatra ny amanao miaraka amin'Andriamanitra dia ny mbola velona, miampitany amin'ilay fiainana ankoatra satria efa niaraka tamin'Andriamanitra hatraminy ianao teto ambonin'ny tany. Mampatsiaro ny asaribidin'ny fisian'Andriamanitra sy ny fanatrehany mihoatra noho izay misy na izay tsy misy eo amin'ny fiainantsika izay teboka voalohany izay. Teneno akaikinao asio Andriamanitra ny kely indrindra momba ny fiainanao hoe asio Andriamanitra ny momba ny fiainanao ray manontolo hoe. Amen. Inona moa no isaoranao raha tsy efa nentinao mambavaka? Mihaino ve tsika? Ny teny zao i Paoly hoe misaora amin'ny zavatra rehetra, fa le zavatra rehetra isaoranao ne tokony efa nentinao mambavaka vao isaorana. Ao teboka faharoa, Andriamanitra no ivo ao anatin'le asian'Andriamanitra ny fiainana. Jesosy no ivo, Jesosy no centre. Raha le teo dia hoe asio Jesosy ny frazinao. Ty faharoa ty dia hoe Jesosy ny finalité an'ilay frazy. Zany hoe rehefa anontaniana le hoe fa miresaka inona zany zavatra teneninao zany dia tokony miresaka Jesosy foana. Le teo asianao Jesosy ny zavatra rehetra. Ty faharoa ty tokony ho Jesosy no resahana eo amin'ny fiainanao. Romanina 1:30 11:36 aminaran'i Jesosy. Fa izy io dia Jesosy fa izy no niaviany zao zavatra rehetra zao ary izy no miazo anazy sady izy koa no antony. Izy anie no miambonahitra mandrakizay. Amen. Jesosy no niaviany zao zavatra rehetra zao, Jesosy no miazo anazy ary izy koa no antony. Koa satria ireo avokoa ny toerana misy azy
dia omem-boninahitra izy raha afaka mandray ny voninahitra izay omenao azy rehefa apetraka ao eo amin'ny centre. Raha vao ianao milingilingy eo amin'ny centre zany dia lasa alainao ny voninahiny. Izay no mahatonga ny zavatra rehetra dia mila mampitodika ny mombanao ray amanontolo ao amin'i Jesosy. Jesosy no ivo, ary raha tsy izy dia tsy misy antony avokoa izao rehetra izao. Misy karazana fantsiana fomba fiteny sy fomba fisainana maro amerenana ny hoe tokony ho Jesosy no ivo ny zavatra rehetra. Amen na? Mety andrenao olona iteny aminao hoe minoanao. Crois en toi. Fomba fitenentsika zany. Fa nitenen'i Jesosy ozy izy minoa ozy izy. Hitandreo amin'izay le hoe averinao amin'i Jesosy mihitsy ny fifantohana. Fa na dia ohatra mahafinaritra sy mandresy lahatra le fomba fiteny dia tsy arak'izay tiany Jesosy hitondrana amin'ny fiainanao ary tsy hampety ny fiainana ho avinao ianao inonao zany. Inona moa valim-bavaka azonao mba atao atonganao inonao? Raha samy mino ihany mino le mahavita manao valim-bavaka ireny. Ka inona ny valim-bavaka efa mba vitanao rery tamin'ny herin'ny tenanao? Mino fa tsy misy zany. Tokana rery mahavita miainy vavaka sy mamaly vavaka. Tokana rery no miteny hoe inona ny tianao ataoko aminao. Tokana rery ny tsy voafetra géographiquement, financièrement, historiquement. Ninona ho teneninao eo azon'i Jesosy hoarana daholo zany. Na dia miteny arenao tompo nisy erreur tany amin'ny passeako. Mijoro Andriamanitra miteny onerako ny taona no an'ny valala. Jesosy rery mahavita an'izay. Jesosy rery ny manao an'izany. Ary Jesosy rery afaka hikarakaranao amin'izany karazany zany. Aza mino anao zany. Mino en Jesosy. Crois en tes rêves. Aza minofinao zany. Mino ny asa izay efa naseho an Jesosy. Suis tes rêves. Tsy nofinofinao tokony arahanao. Jesosy ary miteny Petera avy manaraha. Iny tsara. Ozy Jesosy avy manaraha dia ho ataoko mpanarato-olona ianao. Zany hoe ny antom-pisian'i Petera zany dia ho lasa mpanarato olona. Dia Jesosy tsy niteny hoe ndeha manaraka an'le vision mampanarato-olona anao le nomeko anao. Na ny zavatra nomeny ary tsy asainy arahana fa izy no asainy arahana. Averenao milona ny koko anao andro amin'ny maraina. Izy ny boky ny Habakoka. What's Habakoka? Sorato ny fahitana. Eo amin'ny fafana mba ho hita ny mpiazakazaka. Zany hoe ny mpiazakazaka zany mila mahita an'le vision fa tsy hoe manaraka an'le vision. Ataovy ngeza be le soratra hoe 4 secondes 6 fa tsy mandeha makany ny atleta. Tsy hoe mandeha rehefa mitsoka ny nalety firina le baspoleta ny sportif iny dia andehanao zay atongavany eny ambon'le écran géant le atleta. Couloir foana. Fa misy ilana n'iny écran iny ahafantarany hoe ampianary zay anisan'ny andronay ahafahany manao soa. Karaha omena vision ianao, tsy natao anaraka vision ianao, fa natao anaraka an Jesosy nanome an'le vision. Sy ho tehaka mahafoantombo kosa moe. Zandretra zany dia mila itsina satria manjala lasa diso ny fomba fandehanantsika eo amin'ny fiainana. Tsy natao anarak'olona ianao. Tsy natao anaraka asa fanimpona ianao. Natao anaraka an Jesosy ianao. Tonga hatrany amin'ny hoe suis ton instinct. Romaina 8:14 dia manambara fa izay fitahiam-panahy Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra. Izay manaraka ny instinct dia instinct any izy. Honnête tsara daholo eto androany maraina. Izy nefa nanaraka ny instinct dia nidofitra. Ataovy ambony tsara hoe zaho mba hitako hoe za rery hoe mba niany ohatry zany. Hitanao mamitaka instinct anao. Nefa tena nandresy raha tena reko mihitsy tena point tena reko mihitsy. Na atao le izy
dofotra plus tuta avec blessure sady mbola tsabona be aty arina ny mahamenatra aveo satria maninona tsy instinct zany no mahatafavoakanao amin'ny teny anglisy moa izy hoe get moa misy azay moa get follow your get ina Jesosy arahana zay tariam-panahy ny zanak'Andriamanitra rena ohatrany hoe tena ohatry lasa izy zany vavalo le lasa resako hoe misy opportunité mi se présenter eo aminao misy zavatra tsara e izy le zavatra tsara raha hita amin'ny maso e fa za tonga dia miroboko vavalo tompo raha za efa lasa fa mangataka aminao a inona ny tokony atao eto dia hamangy Andriamanitra amin'ny fomba manginy ianao zay le hoe asio Andriamanitra omeo fotoana Andriamanitra mba hanampy anao mba hiconseiller anao amen tena ilaitsika be zany reto satria raha sanatry itsika diso famindra na diso safidy eo amin'ny zavatra atao anankiray dia tsy maintsy ho ranomaso ho fafana indray tsy tena mitsotra aminao marina fa tsy maintsy raha nafaran'izay bandy be ary ianao ranomaso ho fafana iny rehefa versea misy zavatra nety zaka e nefa le tsy zaka avy aminao ihany avy amin'ny fahatsoany zavatra niraisinao tamin'ny famaiza maika ianao dia tonga dia niraisinao le décision nefa fandrika le izy mahita amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy ho voafandrom-pandrika izantsony ianao amin'ny anaran'i Jesosy satria renao le teny androany hoe mila miverinao amin'Andriamanitra tsy miaino ny tenako fa miaino an'Andriamanitra tsy miaino ny traikefa hitako fa miaino an'Andriamanitra tsy manaraka ny fahatsapana reko fa miaina araka ny fanahy alefa foana fantsina mety ve le fantsina aloha e safa de toute façon zay kontry recette andro amin'ny maraina tiridriko dolo ndray raha misy teny hoe tsy zay eo ahoana ny fomba hitanao anao estime de soi izy enao eo imasinao enao ane ka tsara e tsara anakaiza ho izy moa anao io ke fa raha tsy nisy Jesosy ane ka tsy nisy zavatra tsara zany teo amin'ny fiainanao e tsy haiko aloha reo fa za aloha tena nanao bilan complet de mon passé et de mon histoire fa sahako mijoro eto fa tsy misy zavatra tsara afaka tantaraiko ho anao zany eto fa ny fidiran'i Jesosy teo amin'ny fiainako nanomboka teo afaka mampaherenao ndray kosa tsy ilaina ny estime de soi estime de Dieu ny ilainao izy Andriamanitra aminao aloha eo mipetraka tsika avy eo izy eo imason'Andriamanitra ianao Matthieu 16:15 dia hozy izy Jesosy fa ianareo kosa manao ho izy Jaune 20:28 hozy izy Tomasy tompoko sy Andriamanitra ohatry ny ahoana no ahitanao an'Andriamanitra Andriamanitra mpamaly vavaka eo fotsiny ve Andriamanitra nefa presaka aminao Andriamanitra koa mba manontany hoe nahoana matiny ianao nafinaritra ve le torotenina fitondraika le paster iny hitanao ve le ny amanga ny lanitra vao maray reo marikenao ve nisy papillon anankitelo zay na mpandaloko ianao amin'io zany torelina be ty izy olona papillon nefa tianina fotoana manokana ohatry zany aminao ny tompo nisy rangahy anankiray zay sy tadidiko ny anarany fa le banquier de Dieu zay miboky ny soratany mpanakarena be izy libanais fanginy Jesosy izy nianjera tamina avion dia tsy maty dia tonga dia nanolo tena ho an'ny tompo miandry avion midoboka zany vao manolo tena dia nanolo tena ho an'ny tompo dia nanao école biblique dia niova fo mivoaka tao amin'ilay séminaire fitokanana inona andreo marika voalohany waio aikay manga ny lanitra fa aikay zany izy io hatramin'izay le milalo volo io na lanitra manga ary tsy hitantsony fa inona no hitany ngeza noho ny tranoko ny anazy eny ary za mbola tsy manana avion mampahory teny amin'ny zavatra tsy izy karaha izy zany miaina amin'ny fiainantsika ohatr'izao tsy efa namono tena ve
dia inona lasa hitany hoe hoay eo manga ny lanitra ary ve tsara ohatr'izao ny zaridaina mba misy fotoana ianao mila miverina amin'izay satria Andriamanitra manao zavatra tsara eo amin'ny fiainanao fa tsy hitanao ilay zavatra tsara ataony fa misy zavatra tsara isisianao izay tianao mba ho ataon'Andriamanitra nefa raha vao tsy hitanao ilay efa ataony a tsy ho aseho an'izany ilay tadiavinao mila mahatoky ianao amin'izay efa asehony ianao izany miteny hoe tompo raha zany ataonao an'ity dia tena tsapako hoe tsara ianao toy izy Andriamanitra hoe io aloha no ataoko aminao atao vitanao fa tsara aloha mazava zany mazava zany raha vao eo ianao tsy mahita tsy ampahita an'ilay manaraka izay mahatoky amin'ny kely tedrem-panapaka amin'ny be misy fotoana ihany koa mandeha ilay fampianarana hoe et confiance en toi mila matoky tena ianao raha ianao tsy matoky ny tena anao iza no andrasanao atoky ianao dia iny koa ianao matoky tena andeha irery zay ny rehefa raha n'ilay izy tsy fantatrao fa misy ozona miandry ianao tonga dia mitsangana ilay ozona dia misy asa indray miandry satria ny baiboly dia miteny fa vao ozona izay olona matoky olona sy manao nofonosandriny ka olona ianao matoky ianao fa hotahiana izay olona matoky an'i Jehova Jeremia 17:7 mila matoky an'Andriamanitra tsy ilaina matoky teny izany ianao tena mitsotra anareo marina fa ireo olona rehetra niaraka tamin'Andriamanitra ireo olona mampimebe daholo eritrereteo Moïse ampisaraka ranomasina mena zao no teneniny eo mason'ny olona ho hitanareo naovan'i Jehova an'ireo tsy maka izy ireo ohatra mihitsy mipoziny tsy maka izy ireo tonga avany Andriamanitra manenonao mitomany izy ity zay kany monsieur mahery vaika eo mason'ny mpino fa ny anatiny any ka matahotra toy Andriamanitra hoe vita mampitomany ianao zany hoe miaraka aminao hainjiro ny tananao dia sarahantsika indray ny rano dia miapitinareo dia ampahirezina zareo ambony super io amin'ny indray alarivia maraina io rehefa le reno iny ohatry ny tena ohatry ny hoe matahotra tampoka ianao aza manamelo tena fa ndana mivavaka dia resao amin'i Jesosy mihitsy ny tahotra iny tompo ty zavatra anankiray ity tena matahotra ohatr'izao resao aminy zay le teneniko teny hoe tsy hoe mpamaly vavaka any Andriamanitra fa sady miaino anao izy ny sakaizanao izy ny zokinao izy ny dadanao izy ny avokanao azana fenana dossier ny mpisolo vava le mpisolo vava indray avy any mpanaovana ankety any miverina hoe fa inona loto iresaka ity tsy nresanao tampoka nefa zany antsonao hiaro anao ka izy any maître eo ve ianao vao teny an'izay matoa ianao maka avoka dia tsoronao amin'ny dolo ny rehetra satria izy no isolo tena sy isolo vavanao eo anatrehan'ny fitsarana mety misy eo anoloanao misy akio fampianarana mandeha hoe fais-toi plaisir en premier dia tia ilaza aminao fa Matthieu 6:33 dia miteny hoe ka tsao aloha ny fanjakana sy ny fahamarinany Andriamanitra aloha ny voalohany fa tsy ianao zany fais ce qui te rend heureux tsy zay eritreretinao fa mahasambatsambatra anao ary tsy fahasambarana anaran'izay fa plaisir fitaka ilay izy tsy bonheur ilay izy fa plaisir ohatra fotsiny zao hoe eo amin'ny setry ny asa mandrara dia fantary ho inona no ohatry mahafinaritra anao dia ataovy lasa ianao mamboly ohatra zany tonga avany Andriamanitra miteny manamboara sambo Andriamanitra tsy nanontany hoe ianao ve tia sambo inona ny kilalao tamin'ny mbola kely efa nahita ranomasina ny zavatra tianao any mamboly voalopoka mba azo potserina izy tsona ave tonga dia dizina ve zay tsy no azy tonga avany Andriamanitra Noa eny tompoko manamboara sambo ary mety Noa nanao an'le sambo taty aoriana le zany hoe olona mpamboly tonga avany Andriamanitra dia miteny hoe mpanamboatra sambo ianao ka ianao manana fandresen-dahatra hatramin'ny mbola kely io ny mahafinaritra hatramin'ny mbola kely
dia milalao popety dia mananona ny volony mino fa ho lasa lavitra amin'ity fanaovana volo ity. Tonga avy an'Andriamanitra toy izao tenen'Andriamanitra. Mila anao hitondra camion ianao amin'io vavikely. Vavikely tsy matakatra pédale. Fa milaza aminao fa raha izay ny tenen'Andriamanitra, raha izay ianao tsy mandany fotoana milalao volona popety fa ndana mianatra camion dia ianao ianary hoe le camion manokavaka dia mianary qu'est-ce que le camion. Satria any amin'izay ilan'Andriamanitra anao. Any no ahitanao fahasambarana. Eto misy olona tena misaina. Eto ambavaka pastera fa za to dia karazana le mpandraraha ao amin'ny tompo. To dia miteny ny tompo. Pasteur. Le izy zany sady le mana pasteur. Ka tonga eto tsy anohana izay mandresy lahatra anao, fa tonga eto anao amerina hoe ndana mivavaka sao misy zavatra tian'Andriamanitra ho ataonao fa na hodinao fanina na hodinao gisa andana antanio Andriamanitra fa ny avy amin'Andriamanitra ny tsara indrindra ho anao. Amen. Inona ny olana raha toa ka tsy mifantoka amin'Andriamanitra isika ka tsy Andriamanitra ny centre. Raha vao tsy centre Jesosy dia efa afatesana anao ambadika izay. Rehefa centre Jesosy izay vao lasa fiainana ny zavatra ataonao. Fahatelo dia Andriamanitra no ivony fehezan-teninao. Lasa mianatra conjugaison vetivetsika androany fa tsy maintsy Andriamanitra foana ny sujet. Na tsodrafitra io na vadi-drafitra tsy maintsy Andriamanitra foana ny sujet fa misy zavatra tsy mety eo raha vao hainao ny sujet. Mpanjaka voalohany toko 7:1 anaran'i Jesosy. Ary alita izy bita isan'ny vahiny tany Gileada nilaza tamin'ny Ahaba hoe raha velona koa Jehovah Andriamanitra Israely izay hitsanganako eto anatrehany dia tsisy andona ranorana akory amin'izao taona izao raha tsy araka ny teniko. Nampitodika ny olona hijery ny tena ny Eli hoe izay teneniko ihany io. Nampianatra Jesosy eo amin'ny Jaona 11:41 naran'ny Tompo. Raha io misaotra anao fa efa niaino enao. Ohatran'ny hoe différence, ohatra le différence. Misaotra Andriamanitra fa tsy maty fa ty le tian'Andriamanitra mba ianaranao. Misaotra Andriamanitra fa ianao niaro tsy ho faty. So fa hitako le tôbila nandeha tampoka iny dia tafajanona dia tsy maty tsy ampy izay. Andriamanitra nanokatra ny masonao atsikatra fa misy tôbila epita na tonga anao tsy voahitsaka ara-potoana. Avereny tsara amin'Andriamanitra izay tokony ho azy. Ozy izy Solomon no ampitory-teny toko 1:2 naran'i Jesosy. Ary hoy za tamin'ny foko, za nahazo fahendrena be dia be mihoatra noho izay rehetra talohako teto Jerosalema. Ny foko nahita ny fahendrena sy ny falana betsaka. Zany nahazo ary zany nahita. Ozy izy Daniel 2:23 amin'ny anaran'i Jesosy. Tena kaikinao io tsika hoe ianao ry Andriamanitra ny razako no dia raiko sy isaorako satria nomenao fahendrena sy hery ary ankehitriny efa nampafantarinao azy nangatahana taminao fa nampafantarinao anay ilay nofiny mpanjaka. Daniel tonga dia nijoro vavolombelona. Andriamanitra nanome fahendrena fa tsy hoe nahazo fahendrena. Tena kaikinao avereny tsara Andriamanitra hoe eo amin'ny fiekenao fa izy hoe no ivony fehezan-teny eny ambavanao. Ozy izy Elisa mpanjaka faharoa toko 4:40 tamin'ilay vehivavy Sonemita naran'i Jesosy 2 Mpanjaka 4:16. Ramby amin'ny fotoana raha avy ny taona toy izao enoy fa misy faminaniana omeko anao hiteraka zazalahy ianao. Taovy amen ry madama. Le madama tamin'izay no fa tsy manina fa raisina le amaina le madama nanao tetika io. Alléluia. Genesis 18:10 ohatra izao le tian'Andriamanitra ho tsapanao. Andriamanitra eto miresaka amin'ny Sara naran'i Jesosy. Iverina aminao tokoa ary Sara
raha avy ny taona toy izao. Ary indroanana izy Abrahama ka zafady. Iverina aminao tokoa raha avy ny taona toy izao ry Abrahama. Ary indroanana zazalahy Sara vadinao. Ozy Andriamanitra eto. Zalo vao mirakla. Afaka ny ho azonao izay irinao fa ataovy any ambavanao fa Andriamanitra manome an'ilay irinao. Ny tsara zany rehefa mijoro am-pinoana dia tsy hoe tononoko amin'ny anaran'i Jesosy alohan'ny fiafaran'ity taona ity azoko ny valim-bavaka. Zay zao ohatry miteny ianao hoe alohan'ny faran'ny taona miala Andriamanitra azoko ny valim-bavaka. Tena marina ohatr'izay poziko daka kely zay mbola miainga ihany. Fa tokony hoe alohan'ny fiafaran'ity taona ity hijoro Andriamanitra mahatoky hanome aly ny teneniny. Hijoro ny anjely grammatikaly. Oza misy anarana anjely vaovao grammatikaly. Grammatikael. Isava ny grammaire ny fehezanteny ho ambaranao izy hoe iza moa ny fiafaran'ilay zavatra ho teneninao. Fa raha zainao tsy miandry an'izay. Fa zaro ny tenanao hoe ndry aloha fiafaran'ity taona ity arak'ilay ny tenenin'Andriamanitra amangy amin'ny fanotronany. Zany zao mahafatifaty ery mandre an'izany. Fa tsika misy taona miteny alohan'ny faran'ny taona fiara. Indrindra izy tsisy Andriamanitra risaka fiara aloha ilay izy kosa tenao. Ten'Andriamanitra mihaino hoe izy daholo ilay resahana zany hoe dia mitatitra ilay anjely misy hoe fiara dia misy hoe izy ony. Dia mety kofony fimezina ilay anjely hoe satria fatin'ny anjely fa tsy hitranga izy rehefa ianao rery ny teny eo. Tsy haiko azonareo ve ilay izy. Tenenina akaikinao asio Andriamanitra ny vavanao io hoe. Isy jorovolobelona amin'izoma voninahitra n'Andriamanitra zany fa pastera ny teny hoe asio Andriamanitra ny vava dia nasiako tatouage Andriamanitra zany no mivavaka bedina manao. Tsy izay ilay tiako tenenina fa ilay zavatra teneninao sy mifandresen-dahatra ao amin'izay mba hifandraisanao amin'Andriamanitra ataovy misy Andriamanitra ilay fandraisen-dahatra fa tsy hoe ho azoko fotsiny ilay izy zao ny tranga reto ny iseho fa avereny tsara fa tsy miseho azy zany iny raha tsy Andriamanitra mampiseho an'iny. Amin'ny fandraisena Samuel voalohany toko fito ambin'ny folo andiny fahinana amin'ny telopolo dia andiny fito amin'ny telopolo nanintsy teny Davida anaran'i Jesosy ny liona sy ny bera samy novonono ny mpanomponao. Izy ny sujet amin'izany mpanomponao zay voaositra sy lehilahy miavaka ao anatin'ny amanarivony sy amanetsy ny lehilahy eto ambony tany. Raha zay zany raha tianao toy izy ny zay ny fidiana araka amin'ny fony manokana ary ny rehetra dia babakoto daholo fa za reriny tsy babakoto. Zay ny ao ambadika. Aloha zany toy izy ny ohatry izay dia azonao tsara hoe inona ke ny dikan'io déclaration io liona sy mibera samy novonono ny mpanomponao ny ambiny rehatra ka tahotra lahy daholo tsisy aleva za reriny tsy matahotra. I Filistina tsy mifory io ohatry ny nanaovako an'ilay voalohany nanaovako ny faro io. Sofa eo Andriamanitra nampatonga saina azy odio tro mitady andeha rery nareo zany andininy fafito amin'ny telopolo eo ihany tonga dia hita be namonjy sekoly ndray alarobia maraina Davida ny anaran'i Jesosy. Jehovah zay namonjy ato amin'ny tanan'ny liona sy ny bera. Tena akaikinao niova ny fiteniny hoe renareo ve ilay fiovan'ilay fiteniny le tamin'ny voalohany nampanomponao nampanomponao ohatry ny tonga saina amin'izay hoe ilay mpanomponao any ohatry ny tavela kilaoty kely tany atsasy isina tsiaro raha tsy Andriamanitra ny teny hoe za mahatsiaro anao ka. Jehovah zay namonjy ato amin'ny tanan'ny liona sy ny bera. Eto ary mbola misy ireo marika ngeza-be anankiray izy tsy niteny hoe Jehovah zay nampandresy Jehovah zay nanome hery sy tanjaka teny amin'ny tanako afaky nameny totondra an'ilay liona afaky namingana an'ilay bera afaky nanakendana izy amin'ny rahalahy tsy izay fa nametraka ny position an'izy olona fonjena asio tehaka mafy ho an'Andriamanitra. Le olona mpandresy tsy mahita ny toerana ho mpandresy fa mahita ny toerana ho vonjena. So dia mba zany anisany mahatonga nyity lehilahy ity ny fidiny. Azonareo ve?
tsika nefa misy taona vao misy fa voninahitran'Andriamanitra fa tonga dia nomen'Andriamanitra ny fandraisana tonga dia nandresitsika atao tsisy miteky nareo hoe nefa le vavolombelona zany le olona efa makopitolo hoe tomonomboka tsy Andriamanitra zany vao haniny zany tonga sain'i Davida Jehovah zay namonjy ahy tamin'ny tanan'ny liona sy ny bera izy no amonjy amin'ny tanan'ny Filistinina eo raha toy izy dia hoe matahotra zay ny ao ambadika ao dia mbola misy toyany aza vela rereto Andriamanitra fa potipotehany eo fa raha za tsy vita eo dia misy feokiry fara ianao voakavandro paster Jiva sy ny ekipa rehetra. Alleluia. Tena akaikinao ataovy Andriamanitra ny ivon'ny fihezan-teny hoe mila miova kely ny fomba fiteninao hoe tsy hoe ho azonao le izy hoe fa Andriamanitra ny hanome an'le izy hoe avy ireny misy Andriamanitra foana na dia tenim-pinoana hoe avy ireny zay fa efatra farany izy mihitsy ny verbe ary izy mihitsy ny frazy le teo ampidirina tao frazinao izy fa ty boke final ty izy mihitsy le fraziny tena marina ninninona irinao mba omeny dia tian'Andriamanitra isokatra ny ao anatinao fa izy le fanomezana tokony ho irinao ohatra hoe fiarovana marina fa ny Job toko voalohany 10 dia manambara amin'An'i Jesosy hoe ozy Satana tamin'Andriamanitra tsy ianao ve nanao fefy manodidina ny Job manodidina ny trano manodidina izay ananany rehetra nitahinao ny asan'ny tanany dia manenika ny tany io mba manondrany io mahatonga le ho tahinany dia arovana zany hoe misy fiarovana manodidina tsy hita-maso zany zasenao io ao ambadiky ny faneken'Andriamanitra mpanjaka faharoa faina 17 ary dia nahita izy ireo ka indro nisy tendromboatra feno soavaly sy kalesy afo manodidina ny Elisa. Andriamanitra afaka maniraka fefy afo manodidina anao ho ampinga miaro anao ho fefy miodidina miaro anao sy ny fanananao. Fa Andriamanitra koa teny Genesis 15:1 hozy izy aza matahotra ry Abraham zano ampinga anao sy vality lehibe indrindra ho anao. Afaka miaro anao Andriamanitra fa ny tena marina izy ianko afaka ho tonga fiarovana ho anao. Isaia 43:16 naran'i Jesosy zao lazain'i Jehovah zay manao lalana ny amin'ny ranomasina sy ny lalaka-lena amin'ny rano manonja ohatran'ny teo amin'ny ranomasina mena sy teo Jordana 9:20 indro izao efa anao zava-baovao ko ankehitriny dia efa miposaka izany tsy halala zavanareo any anefitra nanaovako lalana ny any amin'ny tany lao no asiako ony. Andriamanitra dia mpanokatra lalana na ambany rano na any amin'ny dezera fa te hilaza aminao koa nefa izy mihitsy no lalana. Tehaka mafy ho an'ny tompo Isaia 45:1 naran'i Jesosy zao voalazan'i Jehovah voaosony dia kirosy zay nitantanaka tamin'ny tany ankavanana andreseky firenena eo anoloany sy hamako ny fekibom-panjaka kirosy indro misy varavarana ho voako eo anoloanao zay tsy rindrina intsony. Afaka manokatra varavarana tsy rindrina intsony ny tompo ataovy amen moe. Fa ao Jona 17 izy zany vavahady nondry izy mihitsy ny vavahady zay mahatonga Jesosy tsy taitra hiditra sy hivoaka ao anatina efitrano ny dina ny vavahady satria eo amin'izay hijoroany dia lasa izy le vavahady. Wow, possible na dia tapina zany vavahady hatrany na dia hidina daholo zany vavahady rehetra dia eo amin'izay rindrina hijoroany Jesosy dia misy lalana miova lasa misy vavahady indray zany eo. Ty tenin'ny tompo hoe misy lalana afaka moana anao foana fa kalma tsara fa miaraka aminy ianao. Amen. Andriamanitra nanome olova ho an-taranaki Abrahama an'izao tontolo izao. Romanina 4:13 naran'i Jesosy tsy lalàna fa fahamarinana amin'ny finoana no azahoan'i Abrahama sy ny taranany ny teny fikasana ho mpandova an'izao tontolo izao nomeny izao tontolo izao cadeau. Romanina 8:17 ary raha zanaka dia mpandova eny mpandova an'Andriamanitra izy mihitsy le cadeau holovaina. Amen. Romanina 5:5 ny fanamasina izay nomenantsika ny nentin'ny nampidina fitiavan'Andriamanitra ao am-pontsika amin'ny alalan'ny fanahiny dia afaka ahatsapa ny fahafenoan'ny fitiavan'Andriamanitra ao anatinao ianao omen'Andriamanitra fitobahany fitiavany ao am-ponao
fa ozy izy nyjaona voalohany 4:16 Andriamanitra dia fitiavana, izy mihitsy le fitiavana. Raha fitiny ty 4e partie ty dia tsotra be, izay zavatra ilainao an'Andriamanitra dia izy. Angamba sujet amin'ny baka amin'ny farany taona. Sy zavatra ilainao Andriamanitra dia izy. Alefaso traité eo introduction thèse synthèse antithèse izy atao zay thèse rehetra teo fa kosa tsy mahazo thèse ny kosa tsy ekena. Fa rehefa tonga saina ianao fa aika izay ilanao an'Andriamanitra ny tena marina, izy dia manomboka miova ny fomba hitadiavanao azy satria izy mihitsy ny lasa tadiavinao fa tsy ny zavatra hainy na ny zavatra vitany na ny zavatra nampanatenainy. Amen. Raha fitinina izy dia faran'izay tsotra be, asio Andriamanitra ny mombanao ray amanontolo hatrany amin'ny kely indrindra. Faharoa, Jesosy no ivo. Ataovy tafatodika any aminy avokoa ny finoanao, ny fanantenanao, ny fitokisanao. Izy no arahanao, izy no enonao, izy no ataonao voalohany. Zay asainy atao no ataonao, fa tsy hoe zay tsapanao. Ary fahatelo, izy no ivo ny fehezanteny. Le nresantsika teo, aza milingilingy iteny fotsiny hoe seho ny vokatra, fa averenao anaty vavolombelona ny zavatra teneninao hoe Andriamanitra no nampitranga le vokatra. Amen. Mety tsy mora le izy satria mahazatra antsika dia voninahitro Andriamanitra fa sitrana. Nefa Andriamanitra tena zatranao hiteny hoe voninahitro Andriamanitra fa Andriamanitra nanasitrana. Azareo ve le ohatra hoe misy nuance le satria le sitrana zany to dia sitrana tany fotsiny ianao zany dia isorana fotsiny Andriamanitra fa sitrana ianao tany. Fa le faharoa mazava be, voninahitro n'Andriamanitra fa le Andriamanitra omeko voninahitra nanasitrana mahatonga amin'ny verina eto anambara amin'ny olona fa manasitrana le Andriamanitra. Amen. Ary le fahatelo le voalaza teo zay rehetra ilainao dia fataro fa sady ao aminy no izy. Halleluja. Indreo tena mieritreritra hoe raha zao no tena valim-bavaka financement anankiray izay pasteur dia tonga dia mipoaka ny affaire dia milamina ny centre. Teo zany tompo hoe zany fipoahanao anao, zany financement andrasanao. Ary efa tonga hozy izy. Fadrandray fandresendahantsika eny enao hoe efa tonga fa hafa ihany le isainany marary mila fanasitrana aminaran'i Jesosy izay olona izay. Andriamanitra efa miteny fa izy le iziko. Saintsaino ane enao miteny raha tiany ataon'olo amin'ny farantaona Jesosy tena tafavoaka io. Teo Jesosy zany no ilainao ary efa tafavoaka ianao zao. Taontsika hitsangana misaotra ny tompo ary misaotra anao izay iray aminaran'i Jesosy. Ny amin'ny asaribidin'ny fiainana mila asinanao, mila ampinana. Tena tsy mety ny fiainana ary tena hitany miariary loatra ny teninao hoe raha tafasaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Misaotra betsaka ny amin'ny fotoana maraina nitahinao anay tao amin'ny fahamarinany teny ampatsiahivanao fa tsy natao handerery zay. Tsy natao hisaraka aminao zay. Indrindra amin'ny zavatra faran'izay kely makasika ny fiainanay dia tokony entinay amam-bavaka eo anatrehanao zany satria zany no mampety ny fiarahanay sy ny fanompoana ianao. Tsarovy ny tsirairay avy izay tonga eto. Ao ny miatrika ady momba ny tokantrano, ny ara-pahasalamana, ny arakasa, resaka fidiram-bola. Zavatra be dia be mety tsy voatanisy eto fikarakarana taratasy, mety resaka fitiavana ihany koa. Aoka andre fitsarana sy fiadanam-po izy avy amin'ny fahamarinan'ny teny tonga, manafaka sy manokatra ny ao anatinay, fa rehefa tafaverina aminao ny zavatra rehetra mombanay, ary fenonay anao ny rehetra mombanay, ary apetraka aminao ny rehetra mahakasika anay, dia tokony tanteraka hitany voninahitra ao zay, araka izany zavatra ampitainao zany. Misaotra ray aminaran'i Jesosy. Hifonanay aminao fa misy fotoana manao zavatra tsisy anao zay. Ary manomboka androany izay tompo dia te hanonitra fa ny rehetra ataonay manomboka eto na mety ho kely indrindra aza dia iankinanay aminao. Hifonanay aminao koa fa misy fotoana misy karazana fampianarana ohatran'ny mahafinaritra nefa tena tsy avy aminao satria natao hitodika aminao za rehetra ataonay. Natao hiantefa sy hantoraka any aminao avokoa za rehetra omenay. Ary fahatelo vavaka izay mba hiova ny fomba fiteninay, tsy ho hainga nanambara ny vokatra mitranga
fa anam-potoana isaina tsara tena amerina ny fahafenoan'ny vavolombelona fa ianao nampitranga ny vokatra. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa izay rehetra mety ho ilaina tokoa dia ao aminao. Ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo amen. Mazotoana vetivety dia manao fanatitra isika. Raha somasa posy niakatra ny korala dia 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 vita ny fivoriana fa noho ny fandamina moa dia tsy mety miakatra pasterin-jiva dia avela manao solo rereto sady miaino feoko tsara izy rehefa avy eo fotoana. Tahantsika ny tompo nanova ny fomba fijerinao ve zavatra omeny Jesosy antsika miaraka androany? Tena manova satria miaraka amintsika dia mianatra miaraka aminy. Tsy hoe miaraka amin'ny tompo nefa ny zavatra teneninao tsy isy tompo mihitsy. Azontsika ve? Fa tokony ho feno Andriamanitra ny momba antsika ray amanontolo. Ary izy tsy hoe tenitenenina fotsiny fa tena iainana. Rentsika ilay vavolombelon'i Davida tamin'ny voalohany tena teny tena nandresy vitako ilay izy fa tonga saina izy. Andininy iray fotsiny tonga saina izy dia hoe Andriamanitra namonjy nefa fandresena ilay izy. Raha tokony izy tokony hoe Andriamanitra nampandresy fa manetry tena trop le ranga. Na dia efa mandresy ary dia mbola position-ny olona vonjena foana no entiny eo anatrehan'ny vavolombelona ho an'ny olona izay miaino sy mahita. Mahita amin'ny anaran'i Jesosy fa voatantsika andro amin'ny maraina ary anaraka antsika ny fahasoavana sy ny famindrapon'Andriamanitra. Manasa anao hitsangana ary dia hitsofina rano tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ny fitombon'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra arak'ireo fampatsiahivana sy fanairana nomeny tompo tao anatin'ny sekoly maraina mba ho isan'ny olona akaiky azy zasy ianao. Mahita fa feno Andriamanitra ny fonao, feno Andriamanitra ny sainao, feno Andriamanitra ny masonao ary feno Andriamanitra ny vavanao, feno Andriamanitra ny zavatra teneninao ary ho feno Andriamanitra ny fehezanteny izay avoaka ny vavanao, feno Andriamanitra ny resaka ataonao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Masina sy Manankiry avy Nazareta. Mandehana andro tsara ho anao androany satria miaraka amin'Andriamanitra tsara ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Hitanareo izay mahasamihafa ny optimista sy ny miaraka amin'ny tompo. Ny optimista dia hoe tsara ny andro androany. Fa miaraka amin'Andriamanitra, Andriamanitra tsara aneho ny fahatsarany ilay androany. Avereno, Andriamanitra tsara hoe aneho an'ilay fahatsarana hoe miafina amin'ny androany hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Sarao no fahasoavana Andriamanitra ny matoy izao ary no fahasoavana Andriamanitra ny matoy izao anareo. Amen. Amin'ny zoma sisa apotsy ny fotoana antsika tany Jesosy.